Tany aloha tany ny teny hoe hiasarotra zao ny fangalana visa ao amin'ny ambasady ao zany ho antsika malagasy mpivezivezy mankaty Etazonia. Ao anatin'izany ny mpianatra izay mandrato fianarana aty Etazonia amin'ny alalan'ny visa zany, satria nisy an'izay lisitra na firenena nolazain'ny fanjakana Amerikanina amin'izao fotoana hoe hosakanany zareo zany ny fidiran'ny olona avy any amin'ireo firenen'ireo aty Etazonia zany dia sokajina visa maromaro no nilisitin-zareo zany tao anatin'izay zavatra izay zany. Dia betsaka zao no nahita nanomboka nivoaka iny fanambarana iny betsaka no nahita ny fiantraikan'iny fanambarana iny zany manerana an'izao tontolo zao na tsy ireo firenena tao anatin'ilay lisitra ary, satria misy an'ireo firenen'ireo zany ao anatin'ireo lisitra ireo mbola afaka mankaty ihany zany fa misy karazana visa hafa no ahafahan'zareo mankaty zany. Dia ny ankabetsahan'ny olona izay mivezivezy mankaty Etazonia indrindra eo amin'ny sokajy visa touriste sy visa mandeha mianatra dia nahita an'izay fiantraikany izay zany amin'ny fanaovana dinidininkana visa ao amin'ny ambasady ao. Dia rehefa tena nahita an'izay moa zany, nahita ny statistikan'ilay izy dia nanontany an'ireo avoka namako sy avoka ifazatra raha amin'ny resaka fifindra-monina aty Etazonia zany, dia nanontany tsara mihitsy aho hoe tena mety hisy fiantraikany be amin'ny olona izay mivezivezy aty Etazonia iny fanambarana iny satria efa niteny mantsy ny fanjakana hoe ho ataon'zareo anton'asa ny resaka visa touriste sy resaka visa mandeha mianatra aty Etazonia, satria ireo visa ireo no nahitana fraude betsaka indrindra sy fanararaotana betsaka indrindra zany hitan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao zany. Dia ny zavatra hitan'zareo koa, hitan'ireo namako izay avoka amin'ny resaka immigration dia niteny zareo hoe tena misy fiantraikany, satria ny antony ataon'ny fanjakana zao dia mijery hoe iza no manararaotra an'ireo visa ireo zany satria misy an'ilay manao visa touriste dia mijanona aty Etazonia dia manao clandestin aty Etazonia aty, misy koa mpianatra mianatra ny ataony aty nefa rehefa tonga aty izy dia tsy mianatra koa fa manao clandestin sy ny sisa sy ny sisa. Mahatsara anazy koa zany mbola tsy nahita statut any gasy na statistika momba an'i Madagasikara tafiditra ao anatin'izay zavatra izay zany. Fa rehefa nanontany an'zareo dia nanontany an'zareo hoe ahoana tsara zany no ahafahana manaporofo mivaingana na ahafahana manana dossier mavesabesatra kokoa entina ilazana hoe rehefa vita ny anton-diako aty Etazonia, na io manao touriste aty Etazonia na mandeha mianatra aty Etazonia, satria mbola averiko foana hoe ireo no ataon'ny fanjakana anton'asa amin'izao fotoana izao. Dia betsaka mantsy zao ny olona mahazo an'ilay taratasy kely iny hoe refusé ny visa-nao dia ao anatin'iny taratasy kely iny moa zany milaza hoe ilay fifandraisanao amin'ny firenena niavianao hoe hijanona marina, hiverina marina any amin'ny firenena niavianao ve ianao sa hijanona any Etazonia, izay no tsy mazava aminay tsara. Dia ny tenenin'ireo namako ireo zany dia ho ampitako hafatra amintsika hoe mila atao mazava tsara ny taratasinao, miezà manana taratasy manaporofo hoe tena hiverina marina ianao, anisan'izany no ohatra ny hoe ny anton'asanao
fianakaviana ohatra an-dramanambady ohatrany de mivady aman-janaka any Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa. Raha manana asa na manana offre d'emploi efa mipetrapetraka tsara ohatra rehefa vita ny fianarana, raha fianarana ny ataonao aty raha ohatra hoe hanao touriste ianao de mila manana anton'asa zany ianao fa tsy tokony hoe olona tsy manana asa zany. De ny zavatra tena nitsindriany zareo tao nitsindrian'ireo namako ireo moa zany de hoe raha ohatra ianao zany efa mpivezivezy aty États-Unis dia tsy tokony miroro-saina ianao fa tokony tsara fotsiny zany dossier-nao satria efa nanana fanjakana ny historikanao hoe efa mpivezivezy aty ianao tsy mbola nanao an'izay hoe visa overstay zay sy ny sisa sy ny sisa. Ho an'ireo mpianatra zany efa mpivezivezy manao vakansy any Madagasikara, rehefa vakansy de miverina makaty manao mianatra dia tsy de mahazo tsy miroro-saina zany tsika mahazo tsy miroro-saina fa mila mitandrina fotsiny. Ny zavatra tena nitsindriany zareo de hoe mila constant foana ny tantara tantarainao ao amin'io dinidinika io satria naveriny zareo indray le hoe tsy maintsy manao entretien ianao rehefa satria taloha mantsiny raha ohatra hoe efa manana historika aty États-Unis ianao indrindrandrindra hoe mbola tao anatin'ny herintaona no nandehananao taty de ka hoe manavao visa ohatrany hoe visan'ny mpianatra zany de tsy voatery manao entretien fa mandefa passeport. Amin'izao zany de naveriny zareo le hoe tsy maintsy manantona an'zareo manao visa. De zay ny hafatra androany hoe raha ohatra zany ianao vao manomboka vao manao visa mihitsiny indrindrandrindra hoe visan'ny mpianatra, visa manao touriste aty États-Unis dia mila manana an'ireo porofo nolazaiko ireo. Raha ohatra efa mpivezivezy dia mila manana historika tsara fotsiny ianao de ny zavatra resahanao dia constant amin'ny application visa ataonao. De zay no hafatra androany fa de amin'ny manaraka indray ary. Maso to.